tsy mitsaha mivoatra ny siansa ary ny fikarohana momba ny particule. Misy ny teratany malagasy miditra manao ny fikarohana amin'izany. Iray amin'ny manampahaizantsika mandalina momba ny particule ny professeur Stéphane Narson, ary androany ity scientifique malagasy ity no nanolotra ny boky vaovao mirakitra ny fikarohana izay nataony. Particles and the Universe, io ny boky mirakitra ny fikarohana nataon'ny professeur Stéphane Narson momba ny particule ary nampahafantarina androany teny amin'ny akademia malagasy teny Tsimbazaza. Ny fototra nisian'izao tontolo izao ny valian'ny professeur Stéphane Narson ao anatin'ny boky izay niarahany tamin'ny laboratoire Univers et Particules ao Montpellier ao France. Fikarohana zany dia hatramin'izay zany natokana ny tany mandroso izy io, ary tsy misy malagasy manao io eto an-tany zany asana ray na roa no misy. Ka zay no nahatonga hoe tokony hanana andray anjara amin'izany ny Madagasikara, satria manana tanora mahay tsika tokony hanao ny zavatra io. Fikarohana io ahafantarantsika zanak'olombelona hoe inona ny andohany tontolo iainantsika, inona no nahatonga ty tany misy atsika ty, ary aiza hoe isika no misy antantsika zany amin'ny univers ray manontolo. Zay zany tena hoe zava-dehibe tokony fantatsika malagasy zany ankoatra ny hoe zava-misy isan'andro eto Madagasikara. Ary zay tena antony hoe nanaovana ty conference ty androany ny besiny maro nanaovana ty fa tsy hetsika teknika mihitsy ao, ary io toy ny ezaka natao zany sy hetsika natao nakeny amin'ny lycée sy ny alliance française hatramin'izay moka tamin'ny 2010 zany mitondra ny zavatra eto Madagasikara. Dia misy zao mpianatra efa betsaka eto préparé doctorat no mpianatra tanareo ny tanora reny, satria nanokatra ny rehetra fikarohana zany teny amin'ny université Madagasikara momba n'io zavatra io. Zavatra vaovao izy io, ary zay no hoe tokony fantatry ny malagasy amin'izay. Roanjato pejy ny boky ary ikambanana amin'izao tontolo izao ny fikarohana ary niaraka tamin'ny World Scientific. Koa amin'ny teny anglisy no nanoratra azy ary hita ao amin'ny trankala www.worldsscientific.com/10.1942/9454 no ahafahana mividy ny boky Particles and the Universe nosoratan'ny professeur Narson Stéphane.